Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valina tsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana oazitsika ity amin'izao alarobia hariva izao iarabana ihany koa ny Italia ny famoahana ny gazety eo anivon'ny groupe Ultima Media. Mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao Sinezy ary miraba koa zany rompianitsika amin'izao takariva izao. Ny anomboantsika azy Frank Ramarson lasa ohatra ny fanoritana be any le resaka fanoloana minisitra amin'izao fotoana izao efa mazava nefa voalaza ny sorodalana fa hoe ny ankolafy nanolotra n'le olona ihany no manolo azy ohatrotry ny ahoana ny zava-misy ijerenao an'izay Frank Ramarson. Ny zava-misy manko dia hita zany zao fa ohatry ny fanendrena minisitra vola zany na dia eo aza le hoe ndremato kotanjo moto Andrajoelina dia tsy maintsy avy any amin'ny antoko politika ihany io ka ny ndremato Rajonaro Mampiana moto dia kotany na Mouvance Rajoelina na UDRC dia zao nefa ny anto misy feo arakama raha tsy efa vita androany ama dia hoe olona ho fonctionnaire noto ministre vola ohatran'izany ihany koa zany amin'ny anireo kota na ny antoko hafa ohatran'ny affaires étrangères zany zao tadidaviny Mouvance sasany alaina ndremato Zafy Albert moa dia efa niteny maly tamin'ny conférence de presse iny fa dia hoe tsy manaiky izy nanolo ny ministre misy azy ary mangataka mihitsy azy gouvernement vaovao izay sy ny premier ministre vaovao fa tsy hoe ny azy dia tsotra ny azy hoe tsy mifanarana izy le nanendrena andremato maire Belgique satria élection constitutionnelle ono no tokony natao fa tsy gouvernement karakara ny sy ny fifidiana présidentielle ty gouvernement ty donc mangataka zany izy fandravana io ka ao anatin'izay tetika rehetrarehetra zay dia misy ihany zany karazana filazan'ny gazety androany azy hoe coalition sy fivondronan'ireo olona sy tsy mankatony ty élection présidentielle dia ohatra moa zany na ny pombana andremato Andrajoelina sasany na ho ihany koa moa zany andremato Zafy Albert ho ihany koa zany ny mandrimnamato Marc Valmantsy mangataka le report ka dika zany rehetrarehetra zany hoe anelingelina ndray le processus électoral reo olona reo ary pidina ny olona ny andalam-be satria misy betsaka mikonkonina hoe isiny zany korotany zany mba tsy isiny le élection présidentielle. Tsy ampanavy zany zay resaka hoe mety apikatso ny fifidianan'izay ivory raha teo ny zikema amin'izao faraparany herinandro zao Frank Ramarson andinika mahakasika ny raha Madagasikara. Le zikema aloha dia andinika marina raha Madagasikara ny hoe atsay ny évaluation le processus électoral fa tsy andinika akiny tenen'ny Mouvance sasany ny Valmana hoe andinika ny krana fa ny zava-misy aloha dia hatram'izao aloha mbola tsy dia ataona loatra le lazainy olona coalition diabolique fa matanjaka kokoa le olona mitady ny sy ny fifidiana zay matiny hoe ny fifidiana nge tsy hoe tonga lafatra manara-penitra tsy misy n'izany era-tany fa amin'ilay irina kosa ny siny hoe izy fifidiana anankiray présidentielle na resantsika zany zao dia milaza hoe misy olona légitime zany misy olona zany voafidy ao anatin'izay na ihany koa sy mavamboaka tsy na raha misy deuxième tour ary misy tsy maintsy na tsisy deuxième tour misy fifidiana sy mavamboaka amin'ny 20 décembre izy tao dia rehefa ohatra aloha farany tony zany dia mba misy fitondrana voafidim-bahoaka eto dia misy milaza hoe mety isy crise post électorale manina moa dia nizao dia miteny an'izany fa tokony atsehana nge zegny na tokony fahendrena politique hoe ary eo koa zany no ahitana amin'le hoe tena hoe fitiavan'le mpanao politique any Madagasikara fa tsy hoe dia nizao dia fa hoe zay tsy d'accord amin'le élection dia ataona izy application an'io atokony aminy fa tsy dia hoe attitude ny olona tompona andraikitra ny manao an'izay satria mbola ampijaly any amin'le vahoaka ko amroapolo tapitrisa iahira Madagasikara ho zavatry io ka zany hoe eo ny tantara ny Madagasikara zany mety tsaraina re olona anyrindany na nitaranany hoe anareo zany no mbola natonga rehefa ela be le crise nisy teo dia mbola misy ihany mbola mitady hoe ho sitona amin'le hoe mba hisiny hoe transition ndraiky zay ny manahira zay.
fa naizana tsy zany Frank Ramarson ohatrany tsy tena mbola fianany le fipetra tongavana fifidianana ny bulletainika zao mbola azo lazany tsy misy tokotany ny resaka tsy fandipalemana tsy filaminana manampy azany zay sakana maro samihafa ataon'ny mpanao politika zay ny karapanondro mbola tsisy tokotany ihany koa ny apahany betsaka ohatrany hoe amboletra ihany ve le fifidianana raha fijery azy efa telo taona angetsika nefa lasa no fifidiany fa tsy fantako izy ndray ve de hoe tsisy karapanondro tsisy an'izao sovy efa miteny senita hoe ho vitany io dia mba mahana confiance am'le organisme manao azy indrindra izy fa miaraka amin'ny firenena mikambana eo manko indrindra tsy mampitovy atsika raha ohatra fifidiana tsy niaraka amin'ny firenena mikambana dia mety marina ianao hoe zao no fandehanina zao resaka bulletainika manko dia hoe mbola misy zavatra zasa amin'ny technicien fa atoko bulletainika 122 millions zangy fatatao tsara fa tsy anaty groupe mana imprimerie zangy fotoanaty roa andro zany telo andro zany hoe tsy hitako zay problème satria ny olona tsy manana an'le million imprimerie koa ngamba no tay hoe anitatra an'le resaka satria techniquement efa niteny senita hoe vitanay mahazo am'izao liste électorale tsy maintsy mahana karatra intérieur efa niteny ko tsy maintsy mahana karatra izy ty karatra carte d'identité izy carte électorale ary io zany no nitsara jerena ao anatina fifidianana le liste électorale lary ho candidat azy latsa dia tsy maintsy makany misenity manontany isan'andro hoe aiza amin'ny tsay zany zao ny olona efa inscrit amin'ny zavatra io satria ary firy no tanjo ny tatrarina amin'le hoe azona an'le hoe liste électorale zany firy zany tena hoe bulletin atoto firy zany tena hoe olona ifidy ary firy bureau de vote misokatra no ary tsy misokatra ary tsy hosokafana fonfon satria tsy maintsy hitanao tsara fa mitombo nisy amin'ny mponina dia manatin'izay no ataoko anao hoe ano no tokony jerena le lafy ny teknika hoe tonga lafatra fa tsy hoe zao tsika dia teny tombola amboletra tombola zao tsika sika no fifidiana tamin'ny 2010 nisy fiteny hoe amboletra ve zany ny mouvance ravalomary tamin'izany hoe mitaky fifidiana tony roloro tamin'izany so tonga akaiky le fifidiana dia hoe amboletra zao zay no tsy attitude responsable no mpanao politika ihany zavatra ny fanampin'izay koa Frank Ramarson fo de fo le fampahafantarana sensibilisation le bulletainika raha tonga eo ohatrany mety hanovany safidy mpifidy any zay tsy fahafantarana an'le fomba fifidianana zay zany tsy mino an'izany hanovany safidy mifidy satria ny fidy efa mafahatra hoe tia ny candidat toana ary reo vahoaka tsara manao porte-à-porte ireo candidat reo mampafantatra ny momba azy ary tsy mitona le bulletin unique zay ngy zavatra anankiray sano campagne sasany dia ny trano dia ny télévision dia ny gazety dia ampiazy zay misy manao zany fa candidat sérieux dia tsy maintsy manao campagne porte-à-porte toy n'Antonio Palma, Bush, Hollande sy ireny mampitombo nisan'ny mpifidy ireny ary atoko fa amin'izay stratégie zay tokony hoe amin'izay tokony ateven'ny senita mihitsy le lazainao sensibilisation fa hoe rovolona stapina nge samy malala hoe au contraire azy am'le hoe cocheux le olona tianao tia numéro fa misy manao campagne jety zay hoe nedina tamin'ny senita tamin'ny herinandro hoe avelo am'izao le numéro fa zay efa navita affiche efa navita zao dia io numéro campagne numéro ary ny sasany dadavina zay dia candidat numéro 3 le numéro 3 fidina fa zato hitanao tsara fa le am'izay fomba zay le hoe to de faux fuyant daholo zany zay izy ny vazaha am'le mba tsy siny le fifidiana ary ny teneninao hoe ohatrozany hoe le tsy fandripalemana dia sakana tany malingy nisy lakery nisy invasion ny sakana aloha zany hoe tamin'ny fanaovana fifidiana tamin'ny 28 juillet mbola legotra ihany any mbola mafy ny daty azy ny zavatra ny zavanisy kanefa zotra ihany satria niara-niasa ny mpitanjo filamina avy any amin'ny comité international sy mpitanjo filamina maliana donc maina mikotsika malagasy manao an'izay fa na élection constitutionnelle na élection législative élection présidentielle tovy any zay degré hoe d'insécurité misy zay tsy mampisakana ny olona tsy tokony mampisakana ny olona tsony zany dia ifidy isoronanao teto amin'ny fandarana isika androany ary Frank Ramarson misaotra anao sinezy ary misaotra koa zany amin'ny roaperintsika manapita fa amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana oaisika ity fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fifanialina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina